avy sasana miaraka aminao dia ara-mafana miaraka aminay tsika vidéo raha avao mahakasika ireo tsara fantatra sy ireo misazoro momba ny Burex. Raha izao anao tafaraka amiko dia sasana ny sonena miaraka aminao ary arao izay misazoro zay nisy ireo live izay niarahana tamin'ny ireo leader ao anatin'ny Burex toy ny Silvio Fortunato hitantsika eto amin'ny Mirapety. Azonao atao ihany koa mijery ny anarany amin'ny Facebook dia jereo afao amin'ny murany ao ihany koa ilay misazoro live niarahana tamin'ireo ekipa momba ny Burex zay. Ny anomboako anazy dia niova tanteraka aloha zany ny endriky ny ataontsika hoe back office amin'ny ankapobeny ary iaho zany nisy taona tsy teto fa namonjy fandevenana ny ben'ny tanànanay tany ambanivohitra tany, dia rehefa verina ezaka nanangona ireo vaovao maro samihafa sy ireo tsara fantatra momba ny misazoro. Nanomboka tamin'ny zoma teo dia tsy nanao paiement intsony i Burex, nahatony aloha zany ny paiement noho ny fanatsarana n'ilay automation na le fomba fandefasana ny paiement automatique zany fa misy fanatsarana tsy maintsy nataony zareo zany tao anatin'ilay izy. Dia vokatr'izay ny rehetrarehetra amin'izao zany voatery satria mbola ao anatin'ny fanatsarana zareo amin'izao tsika miteny zao dia voatery mianto daholo zany aloha zany ny paiement fa ataon'zareo manuel moa zany le izy fa miadana be satria olona eo amin'ny 700 eo no manao paiement amin'ny olona fao telo hetsy mahery. Dia hitantsika amin'izany maharitra be zany le izy ary lasa miadana be satria manuel le izy. Dia tsy maintsy hiverina amin'ilay paiement automatisme ihany zany zareo aoriana ny 1er avril araka ny ambalany ety zany. Dia ireo gain maro samihafa sy ireo mombamomba ny comptenao teo aloha zany dia lasa mity balance aty ambany aty no misy anazy. Le ery ambony zany efa manomboka mety izy iny fa ho hitantsika eo moa zany fa nandritra n'ilay live ty dia maro ireo namana miteny hoe zareo zany nampiditra vola tamin'ilay plan vaovao izay misokatra ety ilay hoe plan Asio ty izay 10 jours no efa aretany dia manomboka rariva na rapitso any zany dia meko eo ihany ny misazoro mahakasika an'izay fa arakaraka ny fahitako amin'izay proof zay avy any amin'zareo satria nanomboka mahazo commission ny sasany ary manomboka ihany koa efa miseho eto ambony zay commission zay ary manomboka dimy zany tonga dia efa mety manao dépôt vaovao dia mety. Fa iaho aloha zany conseil-ko antsika rehetrarehetra satria mba iarovako anareo ary iarovako antsika samy membre dia aleo aloha tsy mampiditra vola ato aloha zany marapahatonga ny première raha ohatra misy fivoarana alohan'izay moa dia miteny eny foana fa marapahatonga ny première dia 1er avril zany dia aleo miandry tsika, aleo miandry. Dia ny tsara mifandray ihany koa tsika dia mandeha ato amin'ny telegram group amin'ilay hoe A-team Burex A-team efa 7330 ny membre ato zao tsika miteny zao. Dia ato no ahitanao ireo membre miditra vaovao rehetrarehetra hitantsika ireo membre miditra vaovao daholo ary ato ihany koa no ahitanao ireo vaovao maro samihafa mahakasika an'ireo tsara fantatra momba an'ireo misazoro taty afaraparana. Tsy mila mipanika mihitsy zany tsika arakaraka ny tenenan'ireo leader, tsy mila mipanika fa zavatra pisy amina business ohatran'izao no ohatr'itony. Zany hoe mila tony ianao zany mandray an'ilay izy satria mbola tsisy filazana entina hoe mikatona ny site fanatsarana no ataon'zareo eto ary miandry tsika izay mety ho tony eo zany. Hors contrôle antsika zany ny zavatra rehetra miseho-pasehatra eto aloha tsisy olona afaka manome solution anao, iaho tsy afaka manome solution anao fa tsy maintsy na ireo leader maro hafa koa tsy afaka manome solution anao fa tsy maintsy miandry an'ilay système zany tsika. Tsisy inona azonao atao tsinona
fa mijery fotsiny ianao dia miandry. Manan'olana antsika dia manoratra amin'izareo izay ihany ny anotokana azo atao dia miandry an'ilay valiny ohatra ny nataoko ety satria nisy plan anankiray tao anatin'ny mail deposit koa no expiré izy satria lany ilay fetim-potoana validité n'ilay contrat dia normalement tokony miverina ao anatin'ny back office ilay izy dia tsy miverina ilay izy dia voatery scaneko ilay izy dia atsika ety ilay izy ty ilay plan vaovao le vao mijanona omaly dia scaneko zany ilay izy dia nalefako any amin'izareo dia hitantsika ato anatin'ny chat io hoe nakaiza ilay depositiko rehefa expiré satria normalement volako iny tokony miverina ao anatin'ny back office koa rehefa tapitra ilay contrat araka ny nambarany zareo ao anatin'ny plan zareo dia ao anatin'ilay total return shot ty plan voalohany ety tokony miverina ao anatin'ny back office ilay izy zany dia nefa ny ity $35 ty intérêt azoko amin'ireo plan misy anazy zany io fa tsy ilay dépôt. Ilay dépôtko zany tokony miverina makato ihany koa zany hoe tokony miampy $31 mahery ihany koa zany ato anatin'ity balanseko ety dia miandry an'izay valiny izay raha mahazo valiny amin'izareo dia miteny amintsika eo ary asehako antsika ao anatin'ny video manaraka na posta manaraka raha tsara ireo posta ataoko any amin'ny groupe affiliate marketing Madagascar sy ilay Miracle zany dia azonao atao manaraka amin'ny atsipiriany miditra amin'ny financial operation dia miditra amin'ny deposit accrual dia ato ny hitanao fa ny ROI zany ny retour de gain aloha zany teto mandeha dia ity zao vao tandroan'ilay 3 ny anankiroa reto dia araka hitantsika eto reto zany mbola tandroan'ilay 3 dia hitantsika eo zany ilay tohiny le 2 zao maly mbola azoko ilay izy anankiefatra maly le 2 dia androany tokony mahazo anankitelo fa ny roa fa hita iny fa tonga fa ilay fanontelo ny mitolotoloka androany ny ray satria zay ny fotoana nanaovako an'ilay dépôt an'ilay izy dia amin'ny miandry antsika aorianan'ilay 1er avril conseil koa zay aza mbola manao dépôt vola vaovao maly nifampiresaka tamin'ny namana anankiray zao tokony hampiditra $1000 izy fa niteneniko aleo miandry kely eo aloha satria tsy afaka manao retrait ianao tsinona amin'ny balance mbara-pahatonga an'ilay 1er avril rehetrarehetra zany tsy maintsy miandry an'izay ary raha mijeritsika ao anatin'ilay site misy restructuration ihany koa ho an'ny resaka affiliation zany dia lasa niakatra doublé ilay commission aorianan'ny 1er avril zany lasa 12% indray tokony manao promotion zany ianao an'ilay ahazoanao 12% any dépôt ataon'ireo membre raha ohatra ka mandeha tsara aorianan'ny 1er avril zay ilay izy 12 ka hatramin'ny 24% arakaraka ny montant n'ireo ekipa miaraka aminao moa zany zay structure zay ary mbola ao anatin'ny level 500 ihany ilay izy fanampin'izay ny trade dia nisy taona nijanona ray andro ony fa niverina normal izy amin'izao zany hoe mandeha foana zany ilay trade zany zao tsika miteny zao dia hitantsika eo mahakasika anazy ity fa mila positive daholo rehetrarehetra ary raha mijery an'ireo chat sy ireo firesaka an'ireo ekipa nandritra n'ilay live ity ianao teo amin'ny 200 mahery teo ny olona nandray anjara ty live ity dia positive daholo aloha ny rehetrarehetra tsisy olona pessimiste zany tao anatin'ilay izy dia izay ihany koa nanakatonako ny video ho an'ny androany fandraisako ary raha te hamantatra bebe koa ny Birex ianao dia afaka miseho renseigner dian'izao
Ary jerenao ao anatin'ny page koa Jocelyn Randrianasoniana ato zany. Dia ao misy vidéo maro be ao Paolo dia mbola nisy taona nampiditra vola teo amin'ny 80 000 $ zany hoe 50 ETH farany teo, ary nahazo an'ilay bonus teneniny tao amin'ny live tao zay nahazo an'ilay bonus de 150 000 $ izy fa tsy nanam-potoana nanaovana an'ilay trail izy satria tafiditra ao anatin'ilay tamin'ny zoma iny tafiditra tao anatin'ilay fotoana nanomboka tsy nahazo nanao retrait intsony. Dia hitantsika eo ny tohiny fa Paolo zao manana 400 000 $ mahery ao anatin'ity système ty fa zavatra mahatsika aiko ozy izy teneniny le olona kely vola indray no awawa be ao anatin'ilay système fa noho ny olona be vola ao anatin'ilay système. Hitantsika amin'izany ilay mentalité ao anatin'ilay resaka tontolon'ny business zany fiavahan'le izy zany. Dia misy lesona azo tonona avy any amin'izay ary zay ihany koa hoe fampizarako amintsika. Ary raha manana ny fanontaniana ianao dia fandraisako fa hoezahako hovaliana arakaraka ny fotoana ananako eny. Jocelyn Randrianasoniana niaraka taminao manam-peo ny vidéo manaraka indray veloma daholo toko.